Miarabantsika rehetra amin'ity talata 5 ny volana oktobra ity. Ny rampisaodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe nateraka niaraka tamin'ny fiainan'Andriamanitra. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Petera 1:2 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voamety ho loha fa tamin'ny tsy mety ho loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra mandrakizay. Maro no tsy manana fahalalana tsara ny antsoina hoe kristianina. Mihevitra izy ireo fa ny kristianina dia mpanara-dia fotsiny an' Jesosy. Tsia, ny kristianina dia olona nateraky ny teny ary manana ny fiainany teny. Hoy ny Jakoba 1:9. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika. Tsarovy izay lazain'ny Baiboly mikasika an'i Jesosy, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Jaona 1:4. Nateraka tao amin'ny tontolon'ny fanahy sy ny teny ihany koa isika. Rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara Jesosy Kristy ao amin'ny fanahinao ianao, dia nomena ny fanahinao ilay fiainana izay nampanantenainy. Nanomboka tamin'iny fotoana iny dia nandray fahalalana mikasika ny fomban'Andriamanitra ianao. Nitsahatra ny natoran'ny fahafatesana fa ny fiainan'Andriamanitra no miasa ao amin'ny fanahinao. Lasa mitovy natiora amin'Andriamanitra ianao. Izany dia manampy anao ahatakatra ny antony ilazan'ny Baiboly fa piray amin'ny fomban'Andriamanitra isika. Hoy ny Petera 2:1-4. Ary izany natanterahany amintsika ireo teny fikasana sady sony lehibe indrindra, mba ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo, rehefa afa nandositra ny fahalotona izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Hoy ihany koa ny Jaona 1:5-12. Ary izao ny fanambarany: fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, ary izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra dia tsy manana fiainana. Ny fiainana resahana eto dia ny fiainana avy any an-danitra, fiainan'Andriamanitra, izay nisolo ilay fiainan'olombelona rehefa nateraka indray ianao. Ny fiainana ao anatinao dia tsy mitovy amin'ny an'ny mpiara-monina aminao izay tsy kristianina. Mety mitovy raha jerena ety ivelany, fa ny fiainana ao anatinao dia masina, tsy azo resena, tsy azo ravana ary tsy azo ozongozonina. Hoy ny Jaona 1:5-4. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay eo amin'izao tontolo izao. Ny teny hoe avy amin'Andriamanitra ianareo dia midika fa ny fiavianao dia avy any an-danitra, toy izany koa ny fiainanao isaorana ny Andriamanitra. Te hampatsiahy anao ahako ny fotoana lehibe eny Antsahamanitra amin'ny asabotsy izao amin'ny 10 maraina. Fotoana goavana io, fotoana andingananao tantara vaovao, fotoana andehananao amin'ny fiainana surnaturel. Afaka mbola mitranga ny zavatra rehetra ary afaka mba hantanteraka ny nofonofinao Andriamanitra. Koa manasanao ampitiavana izay amin'ny asabotsy izao eny Antsahamanitra amin'ny 10 maraina. Mankasitraka